Raha tahak'izay ny mahakasika ny baolina kitra eny anivon'ireny ligue-paritra isan-karazany ireny na koa ny fifaninanana régional dia mitohy ny fanomanantenan'ny ekipan'ny Knapsa Sport mialohan'ny andehanany atrika ny dingana Savaranando ny fifanitsanana afrikanina taranja baolina kitra isoloany tena ny firenena malagasy tsara ho manamarika fa andeha hanafika ny ekipan'ny Gor Mahia any Kenya ny Knapsa Sport ny 13 sy ny 14 febroary io avy zao ny zoma atoandro teo ary dia nanao filalao fitsapana tamin'ny ekipan'ny DFC tany amin'ny kianjan'ny Carillon tany ny ekipan'ny Knapsa Sport Itasy. Taorin'ny nandraisany anjara sy nandrombany torona fanantenana tamin'ny Fianaratsoa ny herinandro lasa teo dia manohy hatrany ny fanomanantena amin'ny fandehanana miatrika ny dingana Savaranando ny fifanitsanana afrikanina ho an'ny ekipa tompon-daka taranja baolina kitra ny ekipan'ny Knapsa Sport. Ny zoma atoandro teo ary dia nanalao fitsapana tamin'ny zandrikelin'ny DFC tany amin'ny kianjan'ny Carillon ny ekipa tompon-daka sady tompon'amboaran'ny Madagasikara taona 2012. Lalao izay nanjakan'ny Knapsa Sport tanteraka tao anatin'ny 30 minitra inefatra niditra. Ventanteraka ny fepetra ahafahan'ity ekipa ity andesiny ekipan'ny Gor Mahia any an-tany ny 13 na ny 14 febroary avy zao mandritra ny lalao mandroso. Samy ananan'ny mpilalao tsirairay avokoa mantsy ny tanjaka sy ny fahaiza-manao entina miatrika izany fionana izany. Ho an'ny Be Mpanazatra dia fanamafisana ny fiarovan-tena sy ny famonom-baolina ny tena imasoana miaraka amin'ny ireo ekipa teknika ao amin'ny Knapsa Sport mialohan'ny andehanana any Kenya. Miarahaba Zakino dia miarahaba ny manaraka amin'ny fandaharana. Efa herinandro miampy andro roa ngamba sisa dia tonga le fotoana anaovana le match any. Ny zavatra masahanay zany zao ny firafetan'ny fiarovan-tena dia ny rindran-dalao entina manafitra. Zay zao ny efa masahanay. Efa fantatra ny Gor Mahia mety azo fatarina ihany ve inona ny tetikady hoentina any amin'ny lalao mandroso io mety ahoana ny hatrehana ny lalao miverina? Lalao miverina aloha arakaraka ny lalao mandroso. Aloha ny lalao mandroso ihany aloha ny eritreretina dia hita eo no miverina fa any amin'ny lalao mandroso hiezaka zany tsy hanaonao erreur dia hiezaka anamatotra tsara ny fiarovan-tena dia rehefa mba misy ny occasion zany dia mba ezahana tsy ho aririna. Marihana fa ny 9 na ny 17 febroary io avy zao no anaovana ny lalao miverina amin'ity dingana Savaranando ny fifanitsanana afrikanina ity any amin'ny kianja Be Mananjara Mahajanga. Tanjon'ny ekipan'ny Knapsa Sport araka izany ny hamafan'ny fanakana n'ity ekipan'ny Gor Mahia avy any Kenya ity ny dian'izy ireo tamin'ny taona 2012.